manana proof izay ary entina eto aminareo amin'izao fotoana izao. Ato anatin'ity daholo ny teny nataon'ireo magistrat sy ireo mpitsara tamin'ny azoma heriny. Tsy maintsy natao lany ny kandidan'ireo. Ty ilaza aminareo azy zany fa nanao arak'izay azo atao ihany ny mpitsara niezaka fa baika ny idiny laza hoe ataovy izay mahalany an'io larana fahafitodina atao lany izy. Ary ireo mpitsara sy ireo mpanao lalàna dia samy mieky fa tsisy azo natao fa tapaka ny tendany. Raha mbola manao izy loza mahazo azy dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony hisy atsika sa ahoana atao mangina tapina treo ry vahoaka malagasy ianareo mpiara-monina aminay eto Madagasikara. Misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana. Honorable Olona Saina namana olona tsara maro jona no hitondra ny famakafakana amin'ny ity androny an'ity indrindra fa resaka mombana voka-pifidianana izay mivady araka le iry le mivady badike dia tena le efa fantatra zany le vokatra na voka ansiany vontsomaika hoe rianina no nitarika indrindra fa taty amin'ny sehatry ny fanoherana fa rehefa navoaka indray le izy dia lay vokatra azo lay kandida le efa taty amin'le tsy miankina na mpanohatra mivadika any an'liry mara zany hoe natao amin'ny fomba rehetra mihitsy ny fampandaniana anyreny le hoe anay zao ny tanàna sady kandida-mpanjakana eny anareo marina moa ny tanàna fa ny naina maty zao itsika eto mikokoaka eny tsy efany eny fa dia elantsiny namana Olona Saina hitona an'izay famakafakana izay. Zay araba efa nentiny marjona izay amin'ity zoma fa 4 ny volana janoary ity ohatry ny azakazaka ihany le volana janoary ny fieritseretana azy 24 sady amin'izao fotoana ny zay resaka fifidianana izay no isan'ny horesantsika amin'ity an'ity na zanajany azy omena ety am-piandohana ny laharatarby marjona. Ny 032 12 888 aloha 20 zay nefa tsika miditra amin'ity maraina ity amin'io andro ny alatsinainy io tsika dia efa manana finday tena raikitra ary dia io foana mandava-taona manantsika zany ny zay vao tena tambajotra tserasera orange fa ny an'ilay atoko politika izy volomboasary zay manko le tenenindry zareo mihitsy avao mihitsy ndraka fa zay ohatra ny ataon'ny olona matenjika tady dio mazava tsara fa ny orange efa tambajotra tserasera efa nisy hatramin'izay fa volomboasary taty arina dia misy ihany koa ny asy izay no fiaraha-miasantsika dia apetrakantsika mazava izany any amin'ny eny rehefa tonga moa misy vavao lehibe ohatra ny hoe idirany any amin'ny faritra indrindrindra dia afaka miditra izy dia zay mirahalahy mitondra famakafakana eto raha tsy misy fiovana dia amin'ity androny an'ity aloha ny misy lay fiainanana famindram-pitantanana izay hoan'ny izany hoe le PDS nandaony tany dia soloana tovovavy PDS dia soloana tovolahy PDS dia miverina zany ny PDS samy PDS fa ndraindray no laliana tamin'ny fomba hafahafa sadasady tomanatsoratra satria dia zay mihitsy io kandida irery zay vehivavy no sany teny hoe anay zao ny tanàna sady zay kandida-mpanjakana nitsangam-bolo mihitsy ny tamin'ilay izy zao mamasina terina teny mamasina zao ny olona ny teny eto analamanga amin'ny akapobeany tamin'ireny rotsakorana efa be dehibe satria misy an'le taly io betsaka ny rotsakorana misy fokotany 20 zao amin'izao fotoana izao marefo rehefa resahany zay kely ny teneniko atsika teto hoe nitoko fitaka fa ny ataony no hita rehefa resahana lay olona le fidinareo dia ozy izy io anie mbola andraikitry ny ministera am-ponina fa izay mitantana ny tanàna Tananarivo dia rehefa avy eo indray resahana le ministera am-ponina dia ozy izy misy bien gerseny eo jeretika amin'izay ifanlian'ny olona amin'izay ianareo zao no mifidy azy satria nareo ny teny hoe zay tsy maintsy mifidy satria ireny matolotolotra ny omaly dia tamin'ity marain'ity Olona Saina misy le fizarana telo hetsy maraina zao dia efa nisy filaharam-be eria tamin'ny eny ery io zany le zaraina isaky ny isam-bolana rahetsy ary ny tena nanontaniako le olona mandritry ny 5 taona
de zatra le tolorana ohatr' zay le olona le olona ka tsy asa saina tsonko hoe zay efa manana telo hetsiko nareo raha miasa be sy mikoropaka etseroa maninona zay tena petrapetraka fotsiny de rovina indray ny daty ohatrany hoe zay mihitsy mifanoary anazy ohatran'reny efa mpisotro ronono re zay fa zara io zany tokony raha nieritreritro avadika asa ohatra hoe manadio an'reny kanalindreny izy de mahazo an'le telo hoe tsy maninona zany ohatra ny anazy zay satria tsy entsina avokoa ny dalina rehetrarehetra eto amintsika ny lakan-drano rehetrarehetra ohatra hoe asena mamafan'reny arabe reny izy ohatra ny anazy zay mba ahafahany hoe ny tambon'lay zavatra zay mena anazy de misy asa atao hoe asa maivana zany fa le izy tena hoe tsy omena asa izy nefa mena vola de zatra le tolotolotra io de anka tsy miasa tsony ny sainy ao anatin'reny sehatra maro isan-karazany reny mampimemenina ny olona satria betsaka ireo olona manana trano onina saina nefa de misitraka le telo hetsy misy nefa nreo mitrongo vohomana zany hoe le mitrongo vohomana le irakirahanao hoe andany ty mba arito ifako ty andana mba matsaka kely fa tena tapaka indray ny rano hoe andana mba metsena kely fa de le omena an'reny zay le tena mitrongo vohomana reny olondre zany inona zany ny tena andraisanareo anazy reny lay fizarana zany tena fizarana sadasada manatsoratra fizarana amin'ny tanila tokony zany napetraka atao amin'ny filopokotany filopokotany koa aloha amin'ny atsasany na sasatsasany zany mba tsy lazaintsika zavatra afa misy miraitsy kombakomba mihitsy hoe 50-50 io rahanao soratana ihany ny anaranareo de ny 50 miditra ty amiko za filopokotany de ny atsasa miditra rahanao nareo de oziny olona zaranay raha mahazo 750 ko maninona moa de aloha zany tonga de va zay zany no zarainy eoko de zay le zavatra le tsy manjary fa raha filopokotany tena madio voafidy tena sako no miteny hoe fantatro io filopokotany io zaho olona saina tena nandritra fitoana ny tatana fokotany aiko tsejery daholo mihitsy vo miteny fotsiny misy olona ao anatin'le fokotany zao tam'izany tatana miteny le olona hoe tsy fantany ny anarana olona ohatrohatr' zao le endrika le za tonga de nyteny ao amin'ny le laharan'le trano mihitsy le hoe ohatrany hoe iveana sy niana reny ao an'le de lasa izy makany de midina am'zay izy avy eo tena misaotra anareo raha fa raha ohatra zany ny filoha-pokotany mahafantatra ahoana moako firy-taona ianao ao an'le fokotany tsy afantatra hoe ny olona ao anatin'le ary ianao raha vao miditra ao anatina fokotany ray de fantatry ny olona ianao olom-baovao izay zavatra zay no tiana apetraka raha tena sanareo de alohantsika ifidy filoha-pokotany iverenantsika resaka mombana fifidianana be de be tena reo volondohako reo zay efa lasa mivadika fotsifotsy efa tsy mainty tsony ny fitarainana amin'ny fifidianana teto amintsika tsy mbola nisy fifidianana ohatrany za hoa 5 taona naovako nyty asa ity tsy mbola nahita mihitsy ny teto honorable Aona saina hoe fifidianana arak'le tenentsika madio mangarahary ekeny rehetra tsy misy korotana fa izao ranga mbola vo ametraka ny atota taratasy ianao tamin'ny fotoanandro na filoha-pirenena io na solomavambahoaka na ty be ny tanàna ty de efa misy ny sakana misy ny raha matahora de rehefa ao anatin'la izy ianao satria zany ianao sanjory de hoe aloha sécurisque kainina de nandeha ihany de eo am'izay de mamorona dossier am'izay raha fanja i moa le anazy ny tanàna eo am'izay ianao de efa sakana am'izay za tena nahita mihitsy nylay lany any faritra antsiranana izay nitazominareo amponja lany tany 7 isanjato mahery izy tsy nanao fampelezakevitra zany olona zany zany ny tena olona matoko valeur zany satria ty le olona dinona zany zao fipetra raisinareo ko izy nametrahan'ny vahoaka amin'ny fahefanako de avadio ny tsombadika indrainge le taremarika de hitanareo ny vokany izany zavatra rehetrarehetra zany le ninivo le fitsarany eto amintsika aloha de za tena sadaikatra foana rehefa mitondra midina sur terrain nareo honorable Aona saina le eny fitsarana de le aveo de tsy mahefa mitsara nyty raharaha ity tsy haiko fitsarana io le soratra eo mizana be tsitsindrinila misy telo mianaka eo hoe hitsara le raharaha de tonga ao de tsy mahefa hitsara nyty raharaha ity rehefa misy zavatra mivoaka ao anatin'la izy ihany ko de hoe tsy ampy ny vesatra hiampangana azy tsy ampy ve mivesatra hiampangana ny lantorakotoma tsy ampy ve reny raha 2 milliards tena namotana reny palisandra tery ambomanga kely tsy ampy ve mivesatra de anareo mahafantatra an'izany raha ohatra ka tsy ampy mivesatra de inona zany ny olona zavatra tsisy dika mbola hoforononareo dossier ampy le vesatra
Hitatsika ngamba ny Luc iza moa Jean-Luc hitatsika reny tonga de avy etrany amoronanareo zara tonga de mipetraka lizy hoe andala aloha makarinareo zay ny tena zava-misy hitatsika ny raha tamin'ny volamena 3 kilao hoe karoana indray le olona ity raha ty zany tsy fantatra intsony zay tena ataon'le fitotram-panjaka inona moa ny tena ndraiky any ka le Rajoelina nirina miady rery raha ny ambony kanja zany izy de sady izy ny vodilarana izy ny gôla mpiandry-tsatokazo izy ny défense izy ny au milieu de terrain izy ny attaquant zany satria aiza zao fa lasa izy koa ny arbitre am'izao izy koa ny lasa mpitsara le mpitsara ty anjoro sy le ampovoany de izy ihany koa ny eo amin'ny table de sady mpijery de eritserentsika hoe le ministre le namany satria namandreo matony tinendriny jereo ngera misy miteny mihitsy nandray arany fa izy daholo no misekoseko tsy haiko ny fomba ilazana azy etsero hoe iny izy iny ao anatina za ina ary namatrana tadimo zavatsara fa tsika zany anatina tokatra mety eritreritra hoe mbola miandry an'le baiko izy raha iandry an'le baiko izy tadio fa vola le fanjava raiky mandray foany rehefa nendreny hoe tsy tapaka so tsika de varina ny anakaramanandreo hoe volatsika fapatsiaivana le izy ary ny anamy malasa saina maneritreritra foana reto le mpitandro filaminana le mpitandro filaminana manakaiky vahoaka miaro ny vahoaka sy mifanana ny tandrokaro vozona amin'ny fotoana inony anareo zay teny zay ny ampiasaina de amin'ny fotoana inony nareo rehefa tonga le mba misy fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka de tsy vahaolana le mandatsaka bomba mandatsaka maso mbola midina andalambe fotsiny izy maneho izy ne maneho hevitra raha ohatra ka nisy trano vaky teo na nisy fanendahana teo na nisy toratoraka raiso le fepetra fa raha ohatra ka midina andalambe za tena varina mihitsy mijery le orona tsara alefany herinora zafomanana mijery le izy amin'ny firomarainareo de efa manodidina an'le trano le olona amin'io efa fahazara le manao mandeha mikrosy kely maraina embesanareo ny zavatra malasa saina maneritreritra anay eto hoe rehefa ny fotoana inona re olona no misy mifepetra izay anenjehana ny reny olonyreny de rehefa ny fotoana inona ny olona rehetra no avela alalaka ohatra raisitsika na mahazo nareo na tsy mahazo fangatahana hidina andalambe ho an'ny mpitondra volomboasary de midina foany nareo be de be eteto hoe mandrotraka totataratasy fotsiny nareo tany amin'ny faritra tadidiko iny ary tsy matiko averiko mihitsy tena iza marjona no tsy matiko lolo mihitsy androtraka taratasy firatsahako fidiny anareo tany amin'ny faritra de miaraka amin'ny vahoaka be sy miazakazaka eran'ny lalana tampina famovozana lay tokony isitraka n'ilay arabe amin'ny fiara miafiafy aloha nefa nareo androtraka taratasy filatsahako fidina ny malasa saina maneritreritra zany reo olona ireo rehefa misy olona telo efatra ohatra zao tsika sonina saina zao ohatra hoe ohatra ty resako ty hoe andeha tsy analakely zay de teny mihitsy ny hoe efa tena tsy rariny tsony zao vidinay tany zao fa mba tia etonina saina raha eo analakely tsika amin'ny rahalahy miteny an'izay fa tonga de voasambotra eny eo zany hoe lay zavatra le tena lazaina amin'ny marina zay tena mavoatsika malagasy tsy mahazaka ny marina zay ho lazaina ny fitondrana zay fandimby teo raha jerentsika tany amin'ny taona 7 tany hoany ny kilao an'io vary io arivo ariary memenina vahoaka malagasy miala Ravalomanana niakatra 700 arivo io mialatsiny amin'ilay fahasalamana 700 sy arivo io tamin'ny fotoanan'ny Rajoelina ny tratradraritsika miala Rajoelina miakatra 4 arivo io amin'izao fotoana izao tratrany samy variana sa tratrany be manaiky iza zao mba samy teny eny ohatran'ireny natao tamin'ny 2009 2018 reny tsisy izay le resahako hoe rehefa amin'ny fotoana inona re isika aza miany ny zavatra misy matonga atsika hidina andalambe ny zavatra ataon'ny mpitondra manosika atsika midina mamean'izay hevitra izay ho an'ny vahoaka malagasy honorable olona saina ya zay no savaranando ho amin'ity maraina ity anaraka ity iray ity sika de hiditra tanteraka ao anatin'izay adihevitra ny demokrasia sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka izay
Ya araka ny natsidika teo de iresaka mahakasika nyty fanotokodinana ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana be ny tanàna ity isika amin'izao ampampitona voalohany izao efa maromaro ny afatra voaray fa ovakitsika miandalana io izay fa mahakasika an'izay fifidianana izay aloha de nitany songadana de saika ireo commune rehetra izay naharesy zany hoe resy ny candidat Irmara de nitedavana ny fomba rehetra na tsy mbadika ny vokatra mba hampandresena izay candidat Irmara izay ohatra iray ity hoentina amintsika ity to amin'ny faritra Atsinanana distrikany Vatomandry amin'ny commune antsoina hoe Ambodiomby Rangalana raha ny vokatra vonjomaika navoaka ny seny de nandresy tamin'ny salanisa 470 faingo 170 isanjato zany hoe manodidina ny 570 isanjato ny candidat tsy miankina tao amin'izany commune Ambodiomby Rangalana izany ary ny candidat Orange de 520 isanjato no azony rehefa nivoaka nefa ny voka-pifidianana ofisialy de nofoanan'ny fitsarana io 570 isanjato io ka ilay olona manana n'ilay 520 isanjato no ben'ny tanàna zany amin'izao fotoana izao zany no zava-misy eto amin'ity firenena ity marjaona sy ny mpiaino antsika zany hoe tena endrika io zany le miverina foana amin'ilay resaka moa ny amin'ny hoe maninona raha tonga de nitendrena reny be ny tanàna ireny fa tsy natao lay fifidianana satria ohatra n'ity tranga ray ity zao ny 570 isanjato ny mponina tao amin'ilay tanàna de nametraka ny safidiny tamina candidat tsy miankina satria io no hitany fa hitondra ny fampandrosoana io no hitany fa atokisana raha ohatra omenana izay fahefana izay de akory nefa ny agagana zany fa ary amin'ilay 520 isanjato ary no napetraka ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fitsarana zany de mangina eo zany lay vahoaka ve sa anao ahoana ary ny zavatra misy rehefa mitakitaky sy rehefa manao an'izay fitakinany zony zay ny vahoaka satria voahodikodina ny safidina de tonga ny ramatahora tranga iray manaraka ihany koa ny tao amin'ny commune Nosimena distrikany Miandrovazo raha ny zavatra nisy ndray tao amin'ny commune iray tao Miandrovazo io de nandresy ny candidat tsy miankina tamin'ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny seny candidat tsy miankina no nandresy ary tany amin'ny laharana faharoa no nisy an'ny candidat Irmara zany tao anatin'izay de ny Irmara moa zay toetran'izay tsy mahazaka resy zay raha izay ny azo ilazana azy de nitory teny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana zany ny candidat Irmara tao amin'ity commune Nosimena ity distrikany Miandrovazo rehefa nitory de namaly ny fitsarana fa hoe tsy mitombina ny fitoriana tsy mipetraka ireo pirofo isan-tsokajiny ka notsipahana zany zay fitoriana izay zany hoe mbola nandresy hatreo ilay candidat tsy miankina tao anatin'izay fifidianana izay akory anefa ny agagana rehefa nivoaka ny voka-pifidianana ofisialy tao Toliara de tonga tao amin'ny anjaran'ny commune Nosimena zany amin'ny distrikany Miandrovazo ilay candidat volomboasary indray no nivoaka ho mpandresy de eo zany tsika ny amin'ny hoe fa ahoana inona no zavatra nisy ny fitsarana ihany no niteny fa tsy mitombina ny fitoriana ny fitsarana ihany no niteny fa tsy mipetraka tsy misy pirofo ilay fitoriana nataon'ilay candidat Irmara nefa fomba ahoana inona zany no natonga azy nipetraka sy nivoaka ho mpandresy tao anatin'izay rehetrarehetra zay tena hoe endrika tsisy raha manjary tsisy zany tany-tandalana zany tsony eto amin'ny firenena raha tarafina ary mahatonga ny mpanao politika maro moa no efa milaza ny amin'ny hoe terrorisme d'État no misy eto amin'ity firenena ity tena hoe izay tianjare no ataony eto amin'izao firenena izao satria raha zay tranga tao Nosimena zay de tena hoe na ny fitsarana ary efa namoaka ny heviny namoaka ny vokatry ny fitsarana ny amin'ny hoe tsy mitombina tsy azo raisina ilay fitoriana satria tsy misy pirofo nefa aveo ny fitsarana ihany namoaka azy ho mpandresy inona zany ilay antony tao ambadika na tonga ny fitsarana
nampandresy azy indray tao anatin'izay rehetrarehetra zay tranga roa ireo fa maro raha ny commune rehetra manerana anosy eo moa sika amin'ny 032 12 88 afaka mitondra ny zava-misy eny anivon'ny commune tsirairay avy misy atsika eny amin'izay fampitsimbadiana ny vokatra izay fa ity azadintsika fa fifidianana manakaiky ny vahoaka indrindra zany fifidianana zay ho be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izany zany hoe ny vahoaka mihitsy no efa ina moa zany miantsy ady amin'ny vahoaka lay fitsondram-panjakana ao anatin'izao trangan-javatra zao satria io be ny tanàna no efanosina amin'ny isan'andro eny anivon'ny commune eny fa za zany olona tsy voafidy olona tsy lanym-bahoaka no apetraka ao anatin'izany verenako kely lay nosimena teo raha ny zavatra misy de nanao fihetsiketsehana ampilaminana tsy nanakandalana ny vahoaka tao amin'izany commune zany ho an'ny omaly tena hoe fihetsiketsehana azo ampilaminana ny amin'ny hoe tsy ekenay ny fanodikodinana ny safidinay ny lanja sora-baventy ary io tsy nanakandalana tsy nanoitohina ny fifamoivozana tsy nisy fandrobana tsy nisy hoe ina moa zany fiarin'ny sasany voelongelina tao anatin'izay fa tena hoe ampilaminana tanteraka no nanaovan'izay vahoaka izay ny fanehoana ny zony zany ny fitakiana ny marina sy ny mangarahara akory anefa ny agagana fa ny arivan'io de nosamborin'ny zandary ilay be ny tanàna ilay kandida be ny tanàna izay tsy miankina izay lany raha ny tokony ho izy fa saingy tratran'izay mikimaky zay moa zany de tsy lany nosamborina izy nefa izy no isany nandamina sy nampitona an'ireo vahoaka ireo amin'ny hoe ampy zay aloha zay fitakitsika zay voaray zay fitakirareo zay fa oka aloha zay akory ny agagana fa nosamborina nefa izay be ny tanàna izay toizatsika eo zay resaka nosimena distrikany miandry-vazo zay rehefa avy eo fa anaraka faingo vetivety aloha isika de miverina eto amin'ny fandarana indray toizatsika zay nosimena izay distrikany miandry-vazo rehefa be ny tanàna raha iverenako izy teo lay kandida be ny tanàna no nampitony ny vahoakany amin'ny oka zay lay fihetsiketsehana aloha fa hitadiny dingana manaraka sika afahana miaro nisy safidinareo ao anatin'izay de nyrava ny olona satria tena ampilaminana ampahendrena tanteraka izay zavatra natao izay de nyrava ny olona ny tapany maraina io ary io fihetsiketsehana io ataoko hoe orairay raha be indrindra marjaona ho an'ny omaly nyravainy tanteraka mihitsy aloha akory nefa ny agagana fa ary tokantrano ary efa milamindamina sy ny mieritreritra zay ho atao sy ny kivikivy ny ilay kandida be ny tanàna no tonga ny zandary ary hoe mana raha ianao anay tao anatin'izay rehetrarehetra zay de lasa ilany lay kandida nentina tany amin'ny zandary lay kandida nefa nio ny zanany gisy sy ny zanany zany no tao an-trano mbola kely anaka lay kandida fa tonga de navela tao zany ny zanaka satria ny manam-pahefana sy manana fitaovam-piadina no tonga ao an-trano de mitomany zany io zaza io ary zay no nahafantarana fa hoe lasa lay be ny tanàna saika tsy fantatra zany io be ny tanàna io hoe nalain'ny zandary tany raha tsy io zanany io no nitomany de taitra ny mpiaramonina ny amin'ny hoe fa misy inona fa hoana de hoe lasa ny gendarme ny dada zay zany lay zava-nisy tao anatin'izay tany amin'ny valora alina tany tokony tamin'ny roa ora tolakandro teo zay tranga zay taty amin'ny tamin'ny valora alina taty satria nisany nanaraka akaiky an'io fivoarany toedra raha io ny tena ary nandefa izany tao amin'ny tamin'ny fampalalam-bavao alina moa zany teo ihany koa ny tamin'ny tambazotra tsirasira amin'ny nivavaon'ny Kolo TV de rehefa nalefa tamin'ny fampalalam-bavao sy ny page Facebook moa zany izy de ny navoaka ny sy teo anivon'ny gendarmerie lay kandida be ny tanàna
ary io lay fomba fanao mahazatra eto amin'ny firenena ataon'ireo nampindramina ny fahefana ataon'ireo mpitandro filaminana le hitany Rajoelina le endrika raha matahora samihafa sy ny rehefa voatazona any ianao dia le any ianao ny tratran'le hoe milamina fa tena ho ataonay an'izao zao avotsitra aloha ianao firifiry hitantsika ireny tamin'ny hetsika fotsy ireny ny amin'ny zay tranga zay ny amin'ny hoe samborina le olona dia hoentina any dia avy eo avotsitra fa mandritra ny alina tontolo iny na mandritra le ora telo ora efatra anaovana an'izao endrika tsindry sy raha matahora rehetra zao ilay olona zay maneho ny safidiny maneho ny zony ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ohatran'izay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany navotsitra ilay kandida be ny tanàna ny vahoaka etsy an-daniny kivy very fanambola velona ny amin'ny hoe ahoana no atao satria dia very izay safidim-bahoaka izay ny zay ny any amin'ireny commune manodidina ireny hoe io moa saika commune rehetra manerana nosy toy ny Antoliara koa na enonan'izany tranga izany ao amin'ny faritra atsimo andrefanao ny Tomasina moa dia efa io tsy lazaintsika io intsony ny amin'ny hoe iambenan'andro manaroatra an'ireny filoham-pirenena ireny ilay kandida be ny tanàna sady solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka tsara ambina mihitsy ny amin'ny hoe na ivoaka iatsena ary dia fa raha masy ihany loha sao dia mitaritarika olona sao dia zany ilay endrikana akanosana marefa ohatrany vahoaka malagasy ihany koa ilay fitondrana ka izany rehetra izany zay rehetra mety atahorana hitarika asarik'olona hitarika olona ivorivory dia fa andraisana fiapetra avokoa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana dia nanambara omaly ny filoha nasionaly ny antoko-tim Marc Ravalomanana marika fa tsy manaiky ihany koa ny voka-pifidianana izy ireo dia ny fiapetra ho raisiny moa zany dia ilay fametrana ny fitoriana ny conseil d'état aloha zany ao anatin'izay manaraka ny lalàna sy izay voalaza ny lalàna rehetra zay ilay faneho-kevitry ny filoha teo aloha Ravalomanana marika izay rehetra voalaza ny lalàna rehetra aloha dia ho atao hitadiavana an'izay marina ny rariny sy ny hitsiny sy ny lalàna izay fa rehefa tapitra izay ka mbola tsy mivoaka ihany ilay rariny sy ny hitsiny sy ny marina sy ny safidim-bahoaka dia iroso amin'ny dingana manaraka zay mbola tsy voalaza aloha hatreto tsy voafaritra aloha hatreto ny amin'io inona sy ahoana izay fa isan'ny nanaitra ihany koa ary mifanindran-dalana amin'ilay faneho-kevitra ireo mpiaino antsika eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany Rajoelina dia hoe iverina amondrina hery ny mpanohitra rehetra eto Madagascar anaoana sy ahoana ny mahakasika izay Rajoelina satria tao anatin'izay zany ny nambara ny filoha teo aloha Ravalomanana marika fa hoe nisy ilay fisarahana teo satria nisy ny hevitra tsy mitovy nisy ny fomba fijery tsy mitovy nisy ny katsaka ny tombontsoa maro samihafa fa amin'izao fotoana zany dia ivondrona ny mpanohitra rehetra indrindra zany eo anivon'ilay C10 ny C11 teo ireny sy ny ankolafikery samihafa zay mahita ny tsy fetezana intsony zao fitondram-panjakana izao satria dia very vao hitsakitsaka tanteraka ny safidim-bahoaka vao hitsakitsaka ny lalàna vao hosihosy ny demokrasia tsy voafehy ny vidim-piainana mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana lafo ambongadiny ny tany dia amondrina ny hery zany ny mpanohitra rehetra araka izay faneho-kevitry ny filoha teo aloha Ravalomanana marika izay zany hoe eo zany ilay hoe mandrovo-tsy ve ny fitondram-panjakana zany amin'izao fotoana izao Rajoelina eo anatrehan'izay fanambaran'izay ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy mba aloana azy ity satria moa ino efa nalefako tariam-piandohana mihitsy hoe manerana Madagasikara ny fitarainan'ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra efa tsy mety intsony izay le nresantsika foana hoe raha nandeha tany amin'ny tokony ho izy ny fifidianana tamin'ny 13 amin'ny ity taona 5 ity tsika efa nahita taratra ny fandrosoana teto Madagasikara satria tsy ho izy no lany teo amin'izay toeran'izay ary tsy ireo no lany teo amin'ny sehatry ny solombavam-bahoaka sy teny anivon'ny be ny tanàna raha nandeha tamin'ny tokony ho izy ny fifidianana teto amintsika izany hoe mitovy zany ny fahefana rehetra nanomboka tany amin'ny filoham-pirenena io ny amin'ny hoe raha nampiasa ariary zato ianao dia ariary zato avokoa
fa tany de efa hita taratra hoe tsy mitovy raha ny fanatanjahantena zany de tsy miady zany Goliata sy David zany fa ny zavatra hita nefa ny tao anatin'ilay izy tsika rehetra mihitsiny tsika vahoaka malagasy le sika rehetra tsy miaraka amin'ny Andry Rajoelina zay tsy anoizako anazy ay misy an'izay koa any de ny vahoaka malagasy misy tamin'ny akapobeny no nametraka an'izay safidin'izay hoe izy kosa ranga mbola nizara ary ny tao anatin'ilay izy ary nisy mpimaso mihitsiny hoe tiany ianareo de atadidio raha taditsika le anniversaire tao anatin'izay rehetrarehetra izay ny vahoaka malagasy de ny hoe mipetraka tao anatintsika ala-peritretany hoe tena mbola nisy namime kosa rangatsika raha tonga eo amin'le toerana zany izy de hitoy zay nge refa anirin'io honorable olona saina hoe raha tonga eo amin'ireo toerana hoe filoham-pirenena sy olombavambahoaka be ny tanàna de hitoy io zavatra io de nitohizany io le izy fa amin'ny apahany tsy lay vahoaka malagasy rehetra mahazo ny any faritra ary ny eny esony raha nyzaraina teto arivo ny vary dimapolo kilao sy ny menaka sy mipandehany maro isan-karazany ny sefokotany nanomboana an'iny ny tany amin'ny faritra 5 kilao eritreretintsika amin'izany fotsiny le izy manerana amin'ny Madagasy tsy atanana rivorery ny vahoaka zay de hita mihitsy ny amin'ny tany ila le izy tokony mijerena zany raha ohatra ka ny any amin'ny faritra atsimo hatramin'izay nisy ty Madagasikara ty ny resaka momba ny rano no olana inona no raha sika raha ohatra ka misy efa tafiditra inona moa ny olana raha ohatra ka tonga de izay aloha nanaovana izy efa nanao an'le pipeline ono aiza zao le izy hoe rehefa tonga ao zany izy de ohatra mitondra fahagagana hoe tsy maintsy vitatsika io ary tsy aly eto raha tsy voavany olana io olana resaka mombana herinaratra sy ny resaka mombana rano io zany ny ala tao ambomanam-bola ave zany ianao de aiza ianao zany zao any avoloha ny zavatra apetrakatsika zany de sehatra mazava ao anatin'izay raha isika ny anjo tafiditra raha efa misy antso vononao de ampidiritsika honorable Nasaina honorable Ardoni miraba tompoko zay zo aty Ambatoalateteroka amin'ny andro atolotra manokana ho amin'ny filoham-pirenena sy ny olona tarihany ao ambaniny aloha le irampoko teo de ety aminay tsy le resaka fijanona tiako tenenina fa le resaka fizarana ety aminay zao tena tonga de misy an'izany hoe antanina mihitsy hoe sao de tima aloha fa de tima tsy mahazo zany ety aminay koa misy an'izany hoe tena ohatr'izany zany hoe manamanana ihany no menan'le fanampiana fa le olona tena sahirana tsy mba misitsaka an'izany de mampalahelo be angasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay ny 032 888 20 izay samy ataon'ny kohaka mahita moa zany izay somarjona eto amin'izao fotoana izao Sandaratovinarivo ngambana noho ny fandarana raha ohatra tena samy kofineto izay mirahalahy satria mamely de mamely ary kasokasoka ny feo raisitsika aloha ny antso efa tafiditra eo ampaka eo amin'izay mikohaka izay ndao ary de hoana ny fandehana salama tompoko miaraba tompoko salama tompoko avy aty filiara ihany tompoko ny aty aloha am'izao somary manorana ihany aty mpanomboka amin'ny maromaro andro zay zava-misy anefa ohatrany tanàna mpanjakana mihitsy ny aty filiara raha tilo ny efa nisy orana tamin'ny rivodozanandalo iny tsy miala mihitsy ny rano fa miangona eo de tena efa marano maloko be efa maimbo tsy paky izy io de zay nitenenako hoe ohatrany tany tsisy fanjakana ao de resaka fiviandana tamin'ny maly zareo no namoaka ny fiviandana hoe lany de ny tanàna filiara zava-magaga nefa ny fitoriana ndraiky koa tsy mivoaka aloha fa mivoaka fiviandana no avoaka aloha de ny fitoriana de mbola misasana koa ny fitoriana mivady ny fitoriana natao de somary mahagaga ihany hoe tena tany misy fanjakana marina vity Madagascar ty fa zay tiana atao no atao ty nge ny olona nge maheno vaovao ihany le fitandro filaminana reto de reo no raha misy somary misy raha heno any Andry sy diso misy vehivavy anakefatra nataony dalotaka amin'aina de nono ny tsiro de mahagaga be hoe zany tsy hitan'le fitandro filaminana fa ny zava izy ny hirany
ny mpanao politika mitaky zony ny vahoaka mitaky zony sao betsaka tokoa. Angasitrana ny fanonkevitra ao anatin'izay raha mahino antsika i bonhomme Élysée afaka miditra mivantana any Toliarana manahoana izay trangana fijaliana zay efa nisan'izay nanambara zay moa fa raha mahino antsika i bonhomme Élysée na i Thomas Sonnette de afaka miditra mivantana miteny an'izay resaka rano izay ya de hoana ny fandehana. Somary vonoina le onjam-peo azafady. Salama. Zay, ndao ary. Na mety aminay mety manakambahiny zay. Le olona ety aminay zany ohatran'ny fidifidy olona omenan'io fanampiany. Satria za ety aminay tena misy olona fahirana nefa ny tsirarainy zareo. Fa zareo le ambonimbony misy olona manana 4-4 raha tia mahazo. Fa le olona tsy manana le miandry tanànan'olona tsy mahazo. Angasitrana ny faneokevitra ao anatin'izay ny zavatra hita io moa efa netitsika foana teto satria ilay sefokotanina mbarany marjona toy ny amin'ny hoe ilay 50-50 ny 50% zany no an'ny izay misitraka an'izany dia mahazo ny fokotany ankoatran'izay le hoe ny dadatosiny ny entohan'ilay fokotany no mahazo an'izay rehetrarehetra izay. Eo ihany koa ilay kantroana-trano ny ina moa zany ny fivarotana azy reny ihany koa satria ho an'eto Antananarivo raha mandeha isika amina toerana maro dia mahita fa reny le zavatra zaraina fa misy mivarotra ery sy ny ohatran'izay zany rehetra izany no manjaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao sy ny efatra amin'izay moa zany ka miondrika fa nazanaty zany araka le efa ambarako foana efa tiktak io fa ora sisa ny efa mandeha ny fotoana amin'izao fotoan'izao ary misy fetra ny zavatra rehetra hoy ny fanantenana sy ny fomba fijerindra malagasy izay fa iverenantsika le makasika ny fifidianana aloha ao anatin'izay fanodikodinana ny safidim-bahoaka izay akoatran'ilay tany Nosimena ny tany Toliarana nambaran'ny namantsika teo dia commune maromaro ihany koa no nahitana an'izay fanatsimbadiana voka-pifidianana izay ivondronan'ny ny vahoaka zany amin'izao fotoan'izao efa ina moa zany raha ny hita tamin'ireny commune roa telo efatra ireny dia ny amin'ny hoe tsy ekena izao zavatra izao satria io no ifanerasera fifidianana le natao dia tsy izay olona finidiny no mipetraka eo amin'izay toeran'izay ka tsy ekena maro amin'izao fotoan'izao no manomana ny amin'ny hoe zay dia hijoro hatramin'ny farany hiaro ny safidinay tamin'izay fifidianana be ny tanàna izay zo ny maneho ny safidy izay ihany koa marjona zo no maneho izay mitaky izay fivoahany marina tao anatin'ny fifidianana izay eo ny mpitandro filaminana mety anao ny ataony fa araka nambarany namantsika avy any Anjorobe teo ny amin'ny hoe reny ny tany Anjorobe reny ny tranga teto Antananarivo maro samihafa reny trangana fakanakeriny tsy fakanakeriny aroa ny zazavarira tsy mety tena voambina araka ny tokony izy mba hoe miaina tsy misy tebiteby zany rehetra zany fa efa mandeha hoy ao amintsika izay ina moa zany ilazana azy izay fotoana izay ary misy farany ny zavadrehetra eto amin'ity firenena ity ary ilay fomba fiteny marozaona amin'ireo ny Andriamanitra tsy andranareo andrina ihany hoy ny malagasy. Sika maneneranga teo fotsiny atoko hoe nanontany izy hoe mbola misy fanjakana ve tao amin'ity Madagascar ity tena mbola misy fanjakana tokoa eto toko fa misy fanjakana fa fanjakana olo tokana dia any filoham-pirenena Andry Rajoelina rery sy ny ao ambany fahefany rehetra dia niteny ianao teo tamin'iny vaovao makasika an'iny Anjorobe iny hoe aiza ny mpitandro filaminana amin'ny fatina vehivavy telo
mitandro filaminana tsy aiza fa mbola variana miambina ny tranony Roland Ratsiraka izy. Io zao ny tena hoe raha mafana eto amintsika dia io no tsy maintsy anaparitahany mitandro filaminana miambina anazy. Dia ireo koa mbola variana eo amin'ny 13 mai daholo. Juste amaly amin'ny fanontanian'ilay rangahy teo fotsiny eo zava-misy eo amintsika izany efa raha mafantatra fa tsisy ankoatran'izay fanjakan'olo tokana ka dia iteny hoe sao dia mba tokony hisy indray tokony Apollo 25 fa teo aneny Apollo 23 nisy lamma be tsisy fandeha antsony hatramin'izao tsika hoe ahoana na ahoana ka maninona moa izany raha sitsika indray aversika indray Apollo 25 tena ohatrany mandreraka be ilay izy mampiteniteny foana hoe aloha fibiletsika manokana eo mihitsy ireo fa anazy daholo anie ny fitsarany ka nanisy raha le zay toedra raha zay tany amin'ny faritra Tuliary iny sa inona le nitenena teo dia hoe mandeha ny fitsarana dia tsy nanaiky ny tao fitsarana kanefa mivalo vokatra dia ireo ihany ny lany dia zany le tonga amin'le fitenenana hoe azo raisina fa tsy mitombony ny raisin'ny zareo tsara ny fitsarana dia namoaka didy izy nefa ny valy le izy ireo ihany no mitondra ka dia lasa mampahita fanontaniana izy dia tena mampieritreritra rehefa ny Andriamanitra tsy androndreo androtsika foana raha soanareo na manao honorable izy. Angasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay ho avy eo zany bonhomme Élysée hitondra ny trangan-javatra fa eo ampiandrasana ny bonhomme aloha dia raisitsika ny ansika somary vonoana le onja-peo azafady ia rehefa miantso isika dia vonoana ny onja-peo vonoana ny na atao moramora ao anatin'izay rehetra izay mba hahafahan'ilay fifandraisana ho tsara kokoa eto amin'ny ty fandarana dia ahoana ny fandehany ity hiditra mivantany hoe bonhomme Élysée mpanao gazetitsika ny Toliara any satria dia maromaro ny toerana misy an'izay fiakaran'ny rano izay amin'izao fotoana izao misy ny lozam-pifamoivozana samihafa ihany koa aterak'izay fiakaran'ny rano izay miaraba bonhomme Élysée manao ahoana ny toe-java-misy amin'ny faritra atsimo andrefana amin'ny akabeny amin'izay resaka fiakaran'ny rano ny rano miandrona etseroa izay miaraba ny ekipany VIDÉOS fandehany amin'izao maraindray izao zahay baka Toliara toy dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa manerana ny nosy sy mety anatyka raha ny ataontsika hoe mahakasika toetrandro amin'ny ankapobeny zany verena dia faritra atsimo andrefana saika ataontsika hoe otsakorana tena nahazo vahana tatoato nandritra ny andro zay dia mbola raha ny eto Tananan'ny Toliara manokana moa zany amin'izao dia mbola anaty ny otsakorana tanteraka dia manoloana amin'izay moa zany mazava azy fa fiakaran'ny rano ny toerana maro samihafa aty amin'ny faritra atsimo andrefana vao maro zao nahazo vaovao tsika avy any amin'ny districtny VIDÉOS ao amin'ny commune Ambodiomby VIDÉOS manokana miakatra ny rano vokatry izay otsakorana dia izay dia maro ny trano simba any maro ny tsy manan-kalofana fa mbola tsy manana ataontsika hoe antotanisa maropototra tsika zany amin'izao fotoa ilesahana zao fa somary be dia be ihany zany ny fahasimbana misy anany VIDÉOS iny dia raha ny eto Tananan'ny Toliara manokana koa moa zany rehefa fotoana ny orana ohatran'izao dia saika drano ny ankabeazan'ny toeram-pimenana maro isan-karazany lalana indrindra satria misy lalana somary iva eto raha tsy tentsika ohatrany hoe lalana centre eo anolohan'ny Andaboly stationnement sans fil maro sy voatanisa zay lalana somary dododano rehefa fotoana ny orana ohatran'izao zay dia somary falifahirana ny vahoaka aty amin'ny faritra atsimo andrefana satria mitady orana nefa le izy indray koa lasa misy fiantraikana amin'ny velon-tena andavanandro zay ny le fotodrafitrasa mihitsy zany no tsy zarizary ny resaka canal sy ny ohatran'izay mahatonga zay ho any eto Tananan'ny Toliara manokana zao dia lafiny resaka fotodrafitrasa aloha eo dia ny ataontsika hoe ny faritsy ny tanàna misy no tsy eritreritra ny mpifandraikitra tamin'izay hoe mety fitodidano any ty tanàna ity rehefa any dia ny resaka canal d'évacuation d'eau zao tsy
dia misy loatra eto Tananan'ny Toliara. Lalana koa simba dia matetika amin'ireny lalana simba ireny tena miambina ny lalana zay ny rano zahaty dia zay no ataontsika hoe anisan'ny tena olana ho an'ny eto Tananan'ny Toliara manokana. Efa misy taona zany reo mijery hoe alefa izy ny rano eto Tananan'ny Toliara ohatran'izay fa hatramin'izao moa zany mbola tsy vahaolana mahakasika an'izay fanariana rano izay. Nareo moa efa nahazony be ny tanàna vaovao zany manao ahoana ny vahoaka eny fotony amin'izao fotoana izao monimona ihany ve satria misy ny araka ny nambarana mahakasika ny fifidianana aloha tsara ny maramarika fa ho an'ny faritany Toliara dia mahery ny telonjato eo amin'ny roa amby sy telonjato eo ny fitaraina ny voarain'ireo eo anivon'ny fitarana sahina ny ady amin'ny fanjakana tamin'ny fifidiana be ny tanàna iny fa eo amin'ny efapolo eo zany tena hoe fitombona avokoa dia anisan'ny tena hoe misongadina tao anatin'izay misy komina telo eo no naverina ny fifidianana naverina manontolo fifidianana misy ao aminy dia raha ho an'ny ato faritra tsy mandefana zao dia ny komina misy be Tencemena dia io zao anisan'ny mbola haverina zany ny fifidianana. Maro moa zany tsy mankasitraka mazava ho azy satria raha ny mahakasika ny misy be Tencemena io manokana dia tany amin'ny FRMV dia ikavitary sy miankina no lany teo an'izny FRMV dia rehefa nisy ny ataontsika hoe ny fanambarana ny vokatra vonjy-maika nataon'ny tompon'andraikitra avy eo an'izny CENI tao amin'ny lapan'ny faritra dia ny kandida mpanjakana indray zany no lasa nitarika tao anatin'izay fifidianana izay. Dia rehefa namoaka ny vokatra ofisialy moa zany eo an'izny fitarana izay hitana ny ady amin'ny mpanjakana dia izy iny hoe naverina manontolo satria misy zany ny fantombanana karatra tao anatin'izay hoe misy ny fanoloana ireo membre ny bureau de vote mialoha ny fotoana anaovana fifidiana zany hoe lasaky ny telopolo andro nefa raha ny voarazany lalàna dia tokony hoe mikoatra ny telopolo andro no anaovana ny fanoloana ny membre ny bureau de vote ankoatrany olana maro madindinika ao anaty dia tsy manenky an'izay moa zany ny kabeazantonina fa tenenina zao hoe hitantsika ihany ny resaka raha matahora sy ny raharaha mavaivay tao amin'ny be Tencemena zay na voasambotra olona eo toa aherin'iziny eo voasambotra tamin'ny tsy fankasitrana izay vokatra izay. Dia ho an'ny komina maro miaraka koa am'izao manana olana ihany koa izay voarainay am'izao moa zany ny antso avy any amin'izay zareo fa ny kandida zay lany Gasy miankina io lany tao amin'ny FRMV lany koa teny amin'ny lapan'ny faritra dia nivadika indray koa rehefa niroso ny fitarana dia lasa kandida tsy miankina hafa no lany indray koa ao anatin'izay fa nitaraina moa zany ny komina maro miaraka somary navidarotra ny Toliara kely misy an'izay komina maro miaraka zay fa izana ihany zany ahazo information dia ampitaina amintsika eo ihany koa teto ho an'ny eto Tananan'ny Toliara moa zany ateto mbola tsy dia misy fandraokely maro isan-karazany fa mbola somary ndamindamina kely ny eto Tananan'ny Toliara na dia eo aza ny fakasitrahan'ny sasany fa nisy avao koa zany ny fanambarana ataon'ny kandida avy amin'ny firaisan-kina tao amin'ny tambazotra sosialy hoe tsy amaiky ny voka-pifidianana io zany fa mety hampiakatra ny raharaha zay zany ataontsika hoe ny azo ambara aty amin'ny faritra atsimo mandefana amin'izao fotoana izao. Ankasitrahana ny mpanao gazety Bonhomme Élysée tao anatin'izay fampitanana teo zava-misy tao amin'ny faritra atsimo andrefana izay teo ny resaka fiatraikan'ny voka-dratsin'ny rano miandrona etseroa ny fiakaran'ny rano amin'ny toerana maro samihafa fa isan'ny tanterany teo ihany koa no mahakasika an'izay vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay isaorany ianao Bonhomme Élysée araka ny entiny teo dia misy ny commune telo zany no tsy maintsy averina ny fifidianana araka ny fanapahana ny raisin'ny fitsarana raha iverinantsika nefa tamin'ny taona 2014 tany nisy ihany koa izay commune tsy maintsy naverina izay ny fifidianana fa tapitra ihany ny mondan'ilay be ny tanàna tsy nisy izay famerenana ny fifidianana izay zany hoe tsisy olom-boafidy na olom-boatendry tamin'ireny toeran'ireny fa dia teo teteza mita teo ilay commune nandritra ny 5 taona mahery izao indray zany ty asa roviana indray reto no tanterahana zany rehetra zany ka mahatonga antsika ny amin'ny hoe
tena very voahodikodina ilay safidim-bahoaka raisitsika ity antso ity dia anaraka faingosika aorin'izay ndahoary dia ahoana ny fandehana dia ahoana ny fandehana erabato ny vaovao tia Toliara Toliara be amin'ny commune Maromiandra tsy milamina ny merany fa tsy lany natao lany fa ny lany tsy ndanina dia mampalahelo anay vahoaka amin'izao fotoan'izao. inona no fiatraikan'izay fiatraikan'izay zao tsy mety ny vahoaka fa mijoso an-dalambe amin'izao fotoan'izao fa ilàndrozy ny lany ihany ro danina fa tsy ny daniny fanjakana ro mapetraka eo.